Zony anarako responsable topo eto amin'ny service topo et bureau d'études route eto amin'ny Kolastana dia nianatra tany amin'ny lycée technique professionnel Mantasoa. Nieritreritra tamin'ny voalohany asa tany amin'ny resaka service foncier kokoa fa rehefa taty aoriana nefa dia nieritreritra hoe satria za nanao BTP dia tsara kokoa miditra amin'ny sehatra ity sady afaka mampiatra an'ilay fianarana natao teo amin'ny lycée technique. Ny tao aorianan'ny BEPC moa dia tafiditra tao amin'ny lycée technique Mantasoa dia nanomboka amin'ny fiofanana tamin'ny dessinateur maîtreur nandritra ny 3 taona dia tao aorianan'izay ny ofanana nandritra ny herintaona teo eo tamin'ny sehatry ny topographie dia anisan'izay ihany koa nahazo fahalalana misimisy kokoa mahakasika ny teo amin'ny sehatry ny bâtiment et travaux publics. Ny asako amin'izao araka le fanteneniko tany am-boalohany hoe responsable topographie zany hoe miandraikitra ny organisation an'ny équipe eto amin'ny tanà dia ny ankoatran'izay ihany koa mandray ny données rehetrarehetra izay azony zareo manao ny calcul topo mamoaka ny plan topo ary ny farany dia mamoaka ny plan d'implantation dia ankoatran'izay ihany koa moa zany ny fiaraha-miasa amin'ny conducteur des travaux any amin'ny terrain. Tondra zavatra be dia be ilay izy voalohany indrindra satria ianao nahazo asa dia zavatra efa tena ngeza be sy tsara be izay zavatra izay fa nampitombo ny fahaiza-manao be dia be mihitsy ilay indrindra fa teto amin'ny sehatry ny asa be dia be zavatra tsy hitanao tany am-pianarana fa rehefa taty amin'ny sehatry ny asa dia tena afaka nitombo be dia be ianao afaka manana fahaiza-manao be dia be dia izay kokoa angambany raha hoe afitiany. Afatro moa zany ho an'ny tanora andao tsy salasala indrindra moa zany ho an'ny vehivavy matetika mieritreritra hoe teknika zany tsy natao ho an'ny vehivavy fa tena mety ho an'ny vehivavy ihany koa ilay satria za afaka mijoro vavolombelona misy asa afaka atao ho an'ny vehivavy aty fa na ho an'ny tanora ihany koa azany dia mampirisika bebe kokoa hiditra amin'izay sehatra ny teknika izay satria ilay izy anankiray vao vita BEPC ianao dia efa afaka orienté sady hoe aiza ny lalana izay izoranao inona ny zavatra izay ho ataonao dia ny mbola voany dia afaka mandray fiofanana be dia be dia raha miresaka asa ilay izy tena tsara satria mbola avo kely ianao zany dia efa afaka miofana sady afaka mahafantatra sady ny asa izay ho tanterahanao ao aoriana kely ao dia tsy manasarotra be intsony ao aoriana ao no manatanteraka an'ilay asa.